raha vola 2 miliara ariary afaka madidio ireo olona misa 7 teratany malagasy 5 sy teratany Sri Lanka roa voasambotra rehefa niakatra fitsarana omaly alina. Tsy mazava ny didim-pitsarana nivoaka, tsy nahitana mangirana nandehanandreo volabe ireo. Etsekila ny Samfininy nilaza fa tsy nomeny gendarmerie pirenena ny fond de dossier momba izany na dia efa nangataka izany hatrany am-boalohany azy. Rara Bois de Rose anarana tsy tena izy ireo nivoaka tamin'ny anao manjery hoy ny ministry ny ala sy ny tontolo iainana Antelme Ramparana Androany noho ny fanady adino. Nilaza ny Anita Dresabe momba ny anaran'ny zanaky ny filoham-pirenena izay voatonona amin'ity Rara Bois de Rose ity ihany koa ity ministra ity. Ankilany nilaza ministry ny indostria fa raha misy orinasa malagasy afaka manodina ireo asa sarobidy samihafa ireo dia afaka manao izany ankalalahana. Amin'ny 20 ny volana septambra ho avy izao no re fa hivoaka ny valim-pifidianana solombavam-bahoaka. Ankehitriny ny fitoriana momba ny fanafanana vato no dinian'ny CES ho ny fanazavana azo teny an-toerana. Mitarasika ny famoahana ity voka-pifidianana tamin'ny distrika 4 ity raha ampitahina amin'ny distrika 5 nanaovana izany 20 desambra farany teo. Vitatreo nitsahatra ny grevy ho ny ministra fampianarana, nitsipaka izany mandrano kosa ireo mpitarika ny FRAM. Tsy fitovik-kevitra toy izany namarana ny fiaonana teo amin'ny ministra fampianarana sy ireo mpitarika ny FRAM no karakarainy ny komisiona fanabeazam-pirenena teny Tsimbazaza io atoandro io. Tsy nisy araka izany marimaritra iraisana teo amin'ny rotonta 2 herinandro anombohan'ny fotoam-pianarana vaovao. Ary farany any ivelany eo am-bavahady amin'ny Ebola ny Nosy Maurice. Araka ny fampitambavao maro tany amin'ny toerana androany, vahiny iray avy any Afrika no nahitana trangana-retina tazo mahery vaika ary avy hatrany dia nahibo, izany hoe natao tao amin'ny zone de quarantaine. Hatreto na dia ahina mafy eo Ebola azy izany, tsy mbola nanamarina izany tompona ndraiky mpanjakana Mauritiana. Etsekilan'izay hirotsaka an-tsehatra bebe kokoa ireo firenena matanjaka amin'ny ady amin'ny Ebola aty Afrika. Nandindiny avy hatrany. En septembre, dépêchez-vous, du grand spectacle arrive sur Canal+. Ben voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Et exceptionnellement pour la rentrée, le décodeur est à 5 000 arias. 5 000 arias seulement. Pour tout abonnement, prélèvement bancaire dès le bouquet évasion. Du 15 au 20 septembre uniquement. Rendez-vous en boutique et distributeur agréé Canal+. C'est à Tiavno, Itanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Exceptionnellement pour la rentrée, le décodeur est à 5 000 arias. 5 000 arias seulement. Rendez-vous en boutique et distributeur agréé Canal+. Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao, misy tia kokoa miaraka amin'ny chaîne. Ny 5 septambra hatramin'ny 4 oktobra, tonga vaingana makasolo kely amin'ny station Shell. Raha mividy 5 alina na mihoatra, dia mahazo kit scolaire iray sy tapakila fandraisana anjara amin'ny tombola izay mety ahazona tao am-pianarana maimaimpoana ho an'ny zanakao. Isa
isan'andro mahazo tapakila anjara amin'ny tombola azona atao ampianarana mamanipona ho an'ny zanakao isaky ny asabotsy maherin'ny arivo ny kit scolaire hozaraina dia mbola faly mitsidika ny tokantrano indray tombokilasy tombokivavy amin'izao takarivo izao asena mpanajandray ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany pejin'ny politika vaovao mahakasika ny fifidiana avy hatrany nomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity tranga maro no mampiaya amin'ity resam-pifidiana n'ity ankehitriny raha ampitahina tamin'ny fifidiana solombavam-bahoaka ny 20 desambra dia tratraoriana ny famoahana ny voka-pifidianana na dia distrika efatra aza sisa no namerenana izany mbola mandinika momba ny fitoriana momba ny fanafoanana vato na annulation des voies ny CES ankehitriny ka antony tsy mbola ahafana mamoaka ny voka-pifidianana raha ny fanazavana azy tsy ankilan'izay isan'ny ina iteraka vokany maro amin'ny fiainam-pirenena ihany koa ny tsy fahavitany fifidianana kominaly amin'ity taona ity fanatetiny. Ny 20 ny volana septambra ho avy izao no rehefa hamoahan'ny CES ny valim-pifidianana mampametra-panontaniana ny hoe nahoana no iandro io fotoana io izany nefa distrika efatra fotsiny sisa no namerenana ny fifidianana ary efa nisy didiny itsipahany CES ny fitoriana rehetra momba ny fangatahana disqualification ho an'ny kandida araka ny fanazavan'ny CES dia hoe mbola misy fitoriana afadiny izy ireo momba ny fanafoanana vato na izany aza nefa mampametra-panontaniana ireo mpanara-baovao ny hoe manana ny fahaleovan-tenany marina ve ny CES amin'ny fitsarana io fifidianana io. CES ny manana 15 jours izay aorinany nandatsambato handinihana hoe le disqualification zay moa mahavoalaza azy soa dia aorinan'io zany mbo manana 15 jours koa ny CES izay andinihana hoe amin'ny resaka hoe annulation devoir iny ka mbola anatin'ny période zay tsika ka mbola mahafaka miasa sy malalaka tsara ho an'izay ny CES. Momba izay fifidianana izay hatrany isan'ny mbola baraingo hatretiny momba ny fifidianana kominaly tsy mbola mipetraka ny lalàna efe izany fifidianana izany mampikatso raha maro eto amin'ny firenena ny ambadika izao fitarazoana izao raha ny hevitr'ireo mpanao politika ankoatra ny fisian'ny ben'ny tanàna voafidy miankina amin'ny fahavitan'ny fifidianana kominaly ihany koa ny fijoroan'ny anteny mirandoolona fa indrindra ny haute cour de justice raha ny voalaza ao amin'ny andininy fa 720 ny lalam-pandrenana antony iray ahafahana manao empêchement ny filoha-pirenena ny tsy fisian'izany androm-panjakana izany 12 volana aorian'ny nahazoany fitondrana tsy tafapetraka zany amin'ny fotoana zay voalaza ny lalam-pandrenana amin'ny 25 20 volana janoary ho avy zao io haute cour de justice io fa ny tena mipetraka zany dia ny hoe akory atao zavatra mety hitranga zany ngambo io dia zao mety hitranga mety ho apetraka ihany amin'ny alalan'ny fanendrena reo azo tendrena ao anivon'io satria misy olona azo tendrena fotsiny amin'izao ao anatin'io saingy do banga indray zany bancal hoy ny teny frantsay zany hoe andringa indray zany a reo ao anatin'io haute cour de justice io ohatrany ao amin'ny HCC amin'izao fotoana izao na fisarana avy mbola lalam-panorenana. Raha ny zava-misy ankehitriny ioatra ny roa taona ny fametrahan'ny fanjakana ny androm-panjakan'ny repoblika faefatra rehetra raha toa ka 7 volana teoriana tsy mbola vita na dia fifidianana ben'ny tanàna aza itsakilan'izay nefa ny sosialim-bahoaka tsy dia hita firy ny famahana ireo olana maro samihafa teto an-tanindrazana profon'izany ireo krizy maro samihafa nataon'ireo sehatra isan-karazany toa ireo mpampianatra fram ny mpiasan'ny jirama teny amin'ny université sy ny mpiasan'ny hermad tsy nisy resaka itsony ihany koa hatretony momba ny fikarakarana ireo fifidianana samihafa toy ny fifidianana regionaly sy ny sapartany. Nanahemitra amin'ny fotoana tsy fantatra sa ny fifidianana kominaly miomana mafy amin'izany fifidianana ho avy izany ny mpitondra loharan'ny-baovao iray nahenona fa hisy ny fanendrena PDS vaovao hitantany ny tanàna vitsivitsy eto Madagasikara hisy fanovana ihany koa ireo lehibe ny faritra efatra nahenina eo atsoatsy ankoatr'ireo mikatso ihany koa ny fanendrena ireo draina sy chef Cisco vaovao noho ny fitadiavana olona mpikambana HVM mandrafitra izany araka ny fanadina nataony Andry Larson. Osoavaly fitainginy HVM ve ny fampianarana eto Madagasikara efa ho 3 volana ihany koa no nanaovana ny fandraisana ireo antota taratasy ireo mpampianatra ho tendrena ho draina sy chef Cisco nefa hatramin'izao 2 volana mialoha ny fidirana ofisialy ny taom-pianarana 424 524 tsy mbola nisy ny fanendrena. Isan'ny mampitarasika io fanendrena io ny fanerena ireo mpampianatra ireo tsy maintsy hiditra HVM raha ny loharam-baovao samihafa voarainay mpanao gazety avy any amin'ny faritra. Amin'izao fotoana izao ireo rehetra miandry ny fanendrena ny draina sy ny lehiben'ny Cisco ka tafaresaka taminay mpanao gazety dia saika milaza avokoa fa isan'ny mampitarasika ireo fanendrena ireo ny fitadiavana olona mahatoky ho an'ny fitondrana.
saika tsy manaiky alaina sary sy feo anefa ny ankamaroan'izy ireo na dia samy laza ny lafiratsy ny fomba mampanao io aza sanadrika mbola anohizany tokoa ny fitondrana ankehitriny. Tetỳ Antaninarenina efa manomana ny fiverenany andray ny asany any amin'ny faritra ity proviseur iray ity no sendra tafaresaka tamin'ny mpanao gazety. Ny zavatra mba akatahany normalien indray dia ao anatin'izy manomboka ny hoe draina sy ny sisy koa dia hoe fanatanterahana an'le tena io politika io izy no afaka manatanterahana ny olona mahafantatra an'io éducation io tokony apetraka eo dia zay zany mametraka hoe aza apetraka ny resaka hoe hatramin'izay efa apetraka foana tamin'ny andron'ny team nametraka tamin'ny andron'ny TGV nametraka tamin'ny andron'ny arema koa raha mbola nametraka hoe vehivavy arema sy ny tariny ao anivon'ny éducation fa ny zavatra hitantsika dia tsotra ihany hoe sy nahavita ny tazomana ny fanjakana rehefa horava le fanjakana io politisation en éducation io dikan'izany zany tokony tsy hiverina amin'izay erreur zay zany ny fanjakana amin'izao hoe azo féminisation koa ny ao anivon'ny éducation. Vitsy teny ny minisitra io atoandro io ny resaka mahakasika ny olana ny fampianarana. Nambarany fa tsy misy ny resaka HVMisation eo amin'ny sehatra ny fampianarana. Mahakasika manokana ny fanendrena ny draina sy ny chef Cisco vaovao dia nolazainy fa mbola tsy feno fepetra matotsy mbola nisy ny fanendrena. Resaka azafady indrindra resaka ketsika amin'ny resaka hoe fanendrena Cisco sy draina misy miteny hoe toedirana resaka politika matahotra misy HVMisation indray ao ao anatin'le izy. Tsy misy HVMisation zany. Afaka mametoka fa tsy izany zay izy. Revinary mety hoe voaka le fanendrena satria ny taom-pianarana zao efa nomboka vaty le nolazainy. Mbola misy ange ny draina sy ny chef Cisco ary ny mikarakara ny sport scolaire any Tamatave amin'izao fotoan'izao ny draina actuel ny chef Cisco actuel amin'izao fotoan'izao ny Tamatave misy ny conseil national d'affectation izay karakarain'ny draina sy ny chef Cisco mandeha tsara ny ministera ary tonga amin'ny fotoana anendrena azy ny draina rehefa feno fepetrana. Mazana, io tsy fahafenoan'ny fepetra io no apinga fiarovatena ny mpitondra tamin'ny Repoblika Fahefatra ity. Nanome toko kosa ny ministra Paul Rabary fa isan'ny teboka ialany fitondran'ny razonary mampianina izany hoe ametraka ny olony eo amin'ny HVM amin'ny toerana rehetra izany. Ny tsy fampafantarana ny olom-pirenena ny fepetra tsy mety feno io anefa no miteraka ny ayay ary toy ny manamarina ny fitaranana samihafa momba izany. Tahaka ny tsy ny fahafantarana ny mpanara-baovao ny hoe inona ny mety fepetra na inona ihany koa tranga tsy misy ametrahana PDS sy ny fanoloana chef de région izay efa rehefa miainga any ankehitriny ho an'ny tanàna maromaro eto Madagasikara. Fa eo amin'ny lafiny diplomasia kosa indray ny amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fanalahidiny ny famatsiam-bola hoentina mampandroso ny firenena ny tsy fahavonona ny PND na ny plan national de développement no sakana tsy hahafahan'ireo mpamatsy vola mandrotsaka ny vola avy hatrany dia azo ampiasaina amin'izany ireo no nivohitra nandritry ny fanateran'ireo masoivohy efatra ny talata sy milaza ny fiasany eto Madagasikara teny avoloandroany ny andindiny zay avy hatrany. Tsy ho amin'ity taona ity ny famoahana ny vola mitetana 7,500 tapitrisa euro amin'ny Fed faraka amin'ny folo. Mbola maro ny tota taratasy tsy vonina avy amin'ny fitondrana malagasy tsy ahafahana manao izany. Ohatra amin'izany ny tsy fahavononany ny PND na ny plan national de développement. Na izany aza, nilaza ny masoivoan'ny vondrona Europeana fa isy appui budgétaire mitetana 520 tapitrisa euro ampiasaina mandrapatonga ny faran'ny taona. Miankina amin'ny fahavononan'ny fitondrana malagasy hatrany anefa izany. Cet appui budgétaire pour cette année 520 tapitrisa euro io fanohanana arabola ho an'ity taona ity io izay ampiasaina mialohan'ny faran'ny taona raha toa ka feno ny fepetra takina. Nanamafy ny filoham-pirenena fa hanomana faran'izay aingana ny atota taratasy rehetra ilaina ny gouvernemanta malagasy ahafahana manatanteraka izany. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny plan national de développement izay tokony ho feno zato isan-jato ary mifanaraka amin'ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny gouvernemanta malagasy. Noresana nandritra ny fiaonana teo amin'ny filoham-pirenena malagasy Ery Rajaonarimampianina sy ity mahasovoan'ny vondrona Europeana ity ihany koa ny politika kapobeny ny fanjakana malagasy. Etsy ankilany naneho fahavonona ny ara-iasa Madagasikara ny mahasovoan'ny Israel miasa eto Madagasikara androany. Ho amafisina ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Israel ka isan'ny hojerena manokana amin'izany ny fitsaboana sy ny famokarana ary ny sosialim-bahoaka. Efa noresana matetika ny fomba fiasa miainga avy any fotony izay efa mahomby tokoa any Israel ary azo ampiarina tsara eto Madagasikara indrindra mahakasika ny filana amin'ny famokarana eto aminareo. Ny fambolena, ny jono sy ny fiarovana ny morontsiraka ary ny fizahan'ny tany kosa no iaraha-miasa kaiky amin'ny Senegal raha ny nambarany ny masovo miasa eto Madagasikara nanatitra ny lettre de créance teny avoloa androany. Voalohany indrindra ny fambolena hakatray kefa eto Madagasikara izahay. Isan'izany ny fambolena vary sy ny famokarana fary sy ny sisa. Eo ihany koa ny jono.
no amafisy ny filohan'ny repoblika ihany koa ny fiarovana ny morontsiraka. Eritreretinay fa teboka manandanja ahafahana miara-miasa ireo. Isan'ny nanamafy io fiara-miasa io ihany koa ny mahasivoan'ny Congo miasa eto Madagasikara androany. Ankoatr'izay, ho jerena manokana ny fampiroboroboana ny toe-karena malagasy. Mazava ho azy, ny arahanay nijery ny fomba hamafisana ny fiara-miasa amin'ny firenena rotota. Miantomboka amin'ny fanitarana ny toe-karena izany amin'ny alalan'ny traikefa efa misy eo amin'ny fitrandrana ny harena kibon'ny tany ohatra. Mitohy araka izany ny fiara-miasa amin'ny any ivelany. Andrasana kosa ny fahavononan'ny firenena malagasy andray ireo famantsim-bola avy any ivelany ireo. Lafombaovao ara-politika vaovao-nitranga omaly eny ambin'ny 10 septambra tany Ukraine. Azo ambara ve fa tena mbola indro ny vahoaka malagasy raha ampitahaina amin'ny any ivelany solombavambahoaka ukrainiana iray no niarany atezeram-bahoaka teny an-toerana. Tamin'ny fotoana nivoan'ny parlemanta ny fandrombahany olona marobe io solombavambahoaka io. Nentin'izy ireo nivoaka lavitry ny parlemanta narahy ny opa sy ny tosika samihafa. Ny andin'izay avy hatrany. Saika nitatitra ity vaovao tsy avokoa nanomboka omaly ny fahitalavitra iraisam-pirenena maro. Olom-boafity teo amin'ny tanàna misy ny toeram-pivorian'ny parlemanta ity solombavambahoaka ity. Tamin'ny fotoana izay nivoan'ny lapan'ny parlemanta no raisin'ny mponina tamin'ny vojinakanjony no taritiny izy ireo ary natotany tao anaty daba fanaripako i Vitaly Zoravski. Rehefa tao anaty dabapako mbola nahazo opa ity solombavambahoaka ity. Norarahana fako sy rano ary kodiarana. Maromaro ny antony atezeran'ny mponina raha ny vaovao voaray. Eo aloha ny fivadiana palitao nataon'ity député ity. Olom-boafidy tao amin'ny antoko ho amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena izy ankehitriny raha toa ka mpikambana tao amin'ny atoko ny filoha teo aloha Yanukovych. Tsy vitan'izany tamin'ny volana janoary farany teo araka ny vaovao avy amin'ny Reuters, isan'ny député namolavola lalàna izay mametra ny zo ahafahana manao fihetsiketsehana anoherana ny gouvernemanta teo aloha i Vitaly Zoravski. Isan'ny tompon'andraikitra nampandany ny lalàna izay mahatonga ny antsoina hoe diffamation na ny fanalambaraka ho heloka mavesatra ihany koa ity solombavambahoaka ity. Ireo lalàna ireo izay samby manohitohana ny fahalalàna maneho hevitra sy ny demokrasia. Azo ilazana ve ny tranga tahaka izao fa mbola endry ny vahoaka malagasy. Tranga izay mampatsiaro ireo olom-boafidy rehetra mba hiasa ho an'ny nifidy azy. Ny mpitandro ny filaminana no nanala n'ity solombavambahoaka ukrainiana ity tao anatin'ny dabapako. Mahakasika ny raharaha andramena kosa indray tsy mbola ireo grobone ireo anarana navoaka tamin'ny ano manjery ary anaram-bositra fotsiny any raha nambara ny ministra ny tontolo iainana androany anarana maro kosa no efa eno miverimbirina ankehitriny ary fantatra fa mbola mitohy ihany koa ny fanapahana sy ny fivarotana izany andramena izany antsokosoko. Lazany tsy hanao rezabe momba ny anaran'ny zanaky ny filohampirenena izay voatontona amin'ny raharaha ity ny ministra tompon'andraikitra nazava kosa ny ministeran'ny indostria androany fa malalaka ireo orinasa malagasy ka afaka manodina ny sarobidy eto amintsika raha andraharaha amin'izany fanadihadiny. Niteraka resabe teny amin'ireo hainao manjery sy teny amin'ireo olom-pirenena ny mikasika ireo anarana sivy navoakan'ny ministeran'ny tontolo iainana farany teo. Anarana tsy mbola fandre ary tsy mbola fantatra ihany koa ny tarehany hatramin'izao. Nanambara mihitsy aza fa hoe gros bonnet ary nisy hatramin'ny famoahana ny anaran'ny zanaky ny filoham-pirenena. Niaiky ny ministra ny tontolo iainana androany fa tsy mbola ireo gros bonnet ireo karohana ireo ary tafiditra ao anatin'ny pakiadan'ny fanjakana izany. Tsy zany ny zavatra tokony pensevan'ny ministère fa ny ministère dia hoe iza le olona manao mamantatra an'le olona tena mbola manohy an'izay asa ratsy zay ary manao défi amin'ny fanjakana satria manao défi amin'ny filoham-pirenena mihitsy aloha zany ny filoham-pirenena mihitsy ny nameny baiko hoe tsy ekena intsony nefa le olona mbola manao tsy azo ekena kosa zany. Ny anarana ozy nareo hoe tsy fantatr'olona reny ny anarana nanao an'le acte sur terrain tsy maintsy miainga amin'ireny ny fanadiadiana ivoahany anarana ho an'izay teneninareo hoe iza daholo no voaroroy ao anatiny. Tao anatin'ny 5 taona izao efa maro ihany koa ireo mpitatotra sy mpibata azo tratra saingy mbola aotra loha hatreto ny mpanao afera sy tompon'ny volabe mihodina amin'izany ka hoe tratra.
Mifamafao be ihany ny resaka mikasika ity andramena ity. Eny fa any an-dapy so ny ranivongo mananaravaratra Santala Sambava ary Voemara misy anarana maro miverimberina ary fantatry ny mponina any an-toerana fa misy tahiry na bois de rose sy ireo olobe mpanao izany ka mba mpametra-panontaniana ny hoe inona ny sakana ho an'ny fanjakana tsy ahitana ny marina. Tsy mbola nisy ihany koa nefa fatreto politika mivaingana momba ireo andramena efatratra. Nilaza ny ministeran'ny indostria fa azo ny mpandraraha malagasy atao ny manodina ny azo sarobidy ka isan'izany ny bois de rose toy ireo vokatra hafa rehetra eto an-toerana mba hampiakatra ny vidiny. Faritra moa roa amby roapolo ny faritra eto Madagasikara samy manana ny mampiavaka azy amina resaka vokatra dia izana zany ny isotomana mpanambola hoe anangana industrie panao an'le resaka transformation mba azona mametraka plus-value an'le vokatra zany. Tsy mbola misy anefa mpandraraha tena mirotsaka amin'ny fikirakirana ireo azo sarobidy ireo, afaka manatona ny ministeran'ny indostria izay liana amin'izany ary azo amiraina ny dingana rehetra tongavana amin'izany. Raha ny vidin'ny bolabola 520 ka hatramin'ny $70 ny vidin'ny iray kilao eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Vidiny izay ambany dia ambany raha mita amin'ny vidiny efa voahodina. $5,000 ohatra ny vidin'ny gitara iray vita amin'ny bois de rose marika Gibson. Io orinasa Amerikanina io izay efa nidinan'ny FBI nanaovana fanadihadiana noho ny fampiasana ny bois de rose avy eto Madagasikara. Vaovaon'ny toe-karenina tsy manaiky hanome trosa ho an'ny jirama intsony ireo orinasa solika mamatsaiza ankehitriny fa izay azon'ny volany ihany no solika ho azony ho ny mpandraraha miantsehatra amin'izany izany hoe mbola itony delestage ara toe-karenina izay misy ankehitriny na izany aza nefa tsy tokony mbola hisy atoato ny fiakaran'ny vidy solika ho any eto Madagasikara. Nahitana fihenana ny vidin'ny barilany petrolina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hatramin'ny alatsinainy teo na azo vahana ihany koa ny ariary manoloana ny dolara ireo antony roa ireo izay mamaritra ny vidin'ny litatry ny solika eto Madagasikara. Tsy mbola isy aloha ny fiakaran'ny vidy solika atoato. Ny mifanohitra amin'izay no mety hitranga afaka iray volana any ho any. Anton'izany ny fihenan'ny filana solika maneran-tany. Zavatra misy eran'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao dia midina be mihitsy ny consommation ny solika any Chine amin'izao tsika amin'ny resaka izao. Misy politika nataon'ny Sinoa amin'izao fotoana dia tena midina be da be mihitsy. Rehefa midina zany ny demande tombo nefa ny tolotra. Tekany zany midina amin'ny vidin'ny solika. Hatramin'ny herintaona, ny firenena Sinoa no lasa mpanafatra solika be indrindra maneran-tany alohan'ny Etazonia. Ity firenena ity izay manafatra solika 9.3 tapitrisa barila isan-taona. Ny ena nefa ny famokaran'ny indostria Sinoa tao anatin'ny 2 volana izay. Izy fiantraikany amin'ny vidy solika maneran-tany amin'ny tapaky ny volana Oktobra any ho any izany. Raha manodidina ny $750 ny vidin'ny barilan'ny solika amin'izao fotoana izao, mety ho tafidina hatramin'ny $870 izany amin'ny Oktobra. Isy fihenana $2,750 eo, izany hoe hatrany amin'ny $400 any ny vidin'ny barila iray. Hatreto anefa ambany noho izany ny elanelany eo amin'ny vidy solika tena izy sy ny vidy solika ampiarina eto Madagasikara. 5,700 ka hatramin'ny 5,500 izany tamin'ny volana Aogositra lasa teo. Ireo anefa no mamaritra ny fiankarana na fidinan'ny vidy solika eto amintsika. Raha toa ka tsy hisy fitotonganana ny sandan'ny ariary manoloana ny $1 izay manodidina ny $5,700 amin'izao fotoana izao, azo antoka ny ahatratrarana ny vidin'ny tena izy na ny vérité de prix amin'ny volana Oktobra io na amin'ny fahatongavan'ny solika izay hafarana amin'izao fotoana izao. Tsy ho toy izay kosa nefa ny zavatra hitranga ho an'ny famatsiana herinaratra. Azo antoka ny mbola hitohizan'ny delestage économique eto amintsika. Tsy manaiky hanome solika trosa ho an'ny jirama intsony ireo mpandraraha amin'ny solika izay mamatsy azy amin'izao fotoana izao. Raha fahalalako azy aloha efa nisy maromaritra iraisana dia fa hoe niverina namatsy indray fa atao mbola indray hoe mbola misy vola tsy voaloha indray dia mbola miantona eo zany dia mifanaraka eo dia izay volan'ny jirama ihany zany sisa no andoavany no andoava amin'izay vidiana dia ny vidiana iny zany ny famatsiana dia tsy mihoatra an'izay. Miantona araka izany ny fifanarahana eo amin'ny rotonta eo amin'izay famatsiana solika izay. Ny jirama izay mbola ananan'ny mpandraraha solika trosa hatramin'ny 20 ka hatramin'ny 30 tapitrisa ariary any ho any. Mbola ahina ihany araka izany ny famokaran'ity orinasa ity herinaratra. Ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola hatreto tsy mbola nitondra fanazavana ofisialy mahakasika izany.
Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika nangatahiny samifinina mba ahafahany manomboka ny fanatediana ireo antotan-taratasy mahakasika ireo volabe iray miliara ariary mahery tratra ny zandarmaria-pirenena farany teo noentiny teratany Sri Lanka roa nokasaina hoentina any atsimo raha ny fanadina nataonay dia saika hanaovana aferana vatosoa ireo volabe ireo mazava nefa fa volabe tsy nandalo fanjakana zany ka antony isambolany zandary azy akory anefa negagan'ny mpiarabelona androany maraina fa dia afaka madiodio alina tokony ho tamin'ny iray ora sasany ireo teratany vahiny roa ireo sy malagasy 5 tratra niaraka tamin'ireo vola vahiny tsy mazava ireo ary avy hatrany fanatediana. Izay rehetra namaky gazety androany nametra-panontaniana sy ahiahy avokoa. Misy zavatra hafahafa hoe zay ny tena marina mety hoe asa misy voasisy bola ohatrohatran'izay ohatra mbola hita ihany zany ny hoe fihavan'ny vahiny sy ny tsy malagasy eo amin'ny lafin'ny zavatra ohatran'izay satria raha malagasy zao ny tratran'izay dia any atsimo fahamitsy fa rehefa vahiny zany dia vita tsotsotra tokony mba hienjana ihany ny fitondram-panjakana zany eo anoloan'izay. Mety tsy madio nga mandeha raha mety misy hitanao ihany tsika gasy fantatrao ihany ny fandehana tsy mazava iny raha iny fa tokony raha misy tokony anaovana azy tokony hazavaina tsara mihitsy ny fomba fandehana. Afaka madidio ireo olona miisa 7 teratany malagasy 5 ary teratany Sri Lanka 2 voasambotra noho ilay raharaha volabe mitetina 2 miliara ariary rehefa niakatra fitsarana ho maly alina. Naharitra elo io fitsarana io ary raha ny vaovao notanteran'ny midi Madagasikara androany dia tamin'ny 2 ora maraina vao vita izany fa inona ny zavan-tranga ara-dalàna ve izany ny fitondran'ireo olona ireo ny volabe 2 miliara izay nateriny zandarmaria-pirenena fa misy ifandraisany amin'ny famotsim-bola. Ka isan'ny fandikan-dalàna zao hitantsika zao ro azavainy commandant koa ny commandant groupement moa ny détail fa ny tipotenena dia hoe misy vory zany amin'izao fotoana izao hoe fahatratrarana ny resaka blanchiment d'argent sy ny trafic de devise izay mamohitra ny firenena mihitsy. Tsy vitan'ny asan-dahalo fotsiny tsy mampandroso ny firenena fa ao koa ny trafic isan-karazany. Devise tokony hiditra ty Madagasikara voasakanany nefa ny asa mandeha ihany. Aiza ho aiza ny fandraisana andraikitry ny samifinina momba ny raharaha tahaka ity. Tsy manao na inona momba ny raharaha iny aloha izy ireo hatreto. Nambaran'ity samban-draharaha ity kosa fa tsy nahazo ny dosie mahakasika izany izy ireo hatreto na dia voafantatra aza iny raharaha iny dia efa nangataka izany. Le tsy fahatongavan'le dossier aloha azonay tsara izy hoe na izay ary ny eo amin'ny toeran'ireo ka mbola misy zavatra traité na sarotra be ny tonga dia mandefa dossier atotataratasy hoe mbola tsy feno zany manjary manahirana be zany ny hoe misy ambadika le izy sarotra ho anay mihitsy angamba ny teny izay ary mbola tsy mahafantatra an'le izy akory fa raha ny eritreritra amin'izay hoe zay zao miandro zany zay hoe mety hisy fifanantonana ihany ndray koa atoato mikasika ny zavatra iny mba ahafantarana hoe ohatrohatr'izay koa ny zavatra hitan-drareo ahafahana araka le nyteneniko taminao teny aloha hoe azo anaovana atotanisa na zay le base de données tokony hatsangana zay. Volabe ny 2 miliara ariary manao ahoana izany ny tena fiara-miasan'ireo rafitra mpanao fanadihadiana eto amintsika ireo raha toka ny samifinina izay tokony hantsoroka izany no fahalalà amin'ny fahazoana ny fond de dossier mahafapana tahaka ireny. Ity sampan-draharaha ity izay efa misahana fanadihadiana famotsim-bola hatrany amin'ny 20 miliara ariary tamin'ny taona 2014. Tao anatin'ny enitaona kosa dosie 300 no niraisin'ny samifinina antanana. Lasezara zany izao ilay volabe 2 miliara ariary toy izany ihany koa ilay volamena 20 bolongany izay milanja 20 kilotratra farany teo. Tonga ny amin'ny banky foibe marina ve tsy misy manazavana mamoaka ny mangarahara momba izany ny tompona andraikitra. Fa eo amin'ny pejin'ny fampianarana kosa indray vitatreo mitsatra ny fitokonana hoy ny ministra ny fampianarana Paul Rabary androany mitsipaka izany marindrany kosa ireo mpitarika ny FRAM tsy vitovikevitra toy izany no namarana ny fiona teo amin'ny ministra ny fampianarana sy ireo mpitarika ny FRAM no karakarain'ny komisiony fanabeazam-pirenena teny Tsimbazaza io atoandro io porosy izany fa tsy misy ny marimaritra iraisana teo amin'ny rototana dia nisy aza ny fiona n'androany fanadihadiana Andry Larsa. Nandrasana ora iray teny Tsimbazaza ny ministra fanabeazam-pirenena io atoandro io. Ora roa mahery kely ny faharetany fifampidiniana izay tsy azon'ny mpanao gazety natrehina teo amin'ny birao maharitry ny anteny meram-pirenena sy ny komisiony ny fanabeazam-pirenena, ny ministra fanabeazam-pirenena ankilany ary ireo mpitariky ny FRAM ao anatin'ny sindika ny ANIFA.
Tsy nisy ny fanambarana ny ombonana taoriny ny fiaonana. Samy nanana ny nambarany rehetra avy eo. Ny ministra nanambara fa vita ny grevy. Araka ny resaka teo zany dia tapitra ny grevy menomboka androany. Misaotra tompoko. Ny mpitarika FRAM nanambara fa fifampiresahana voalohany no natao ka tsy mbola nisy fanapahan-kevitra tapaka. Nambaran'izy ireo ihany koa fa samy mitana ny heviny rotonta. Tsisy fampanantenana hoe tsy maintsy tapitra androany ny grevy satria ahoana moa volona voalohany androany miresaka dia hoe tapitra androany fa tsy maintsy misy foana hoe mametraka izay hoe amin'ny maha syndika tsy maintsy mametraka hoe ity ny zavatra nangatanay dia eo amin'izay zany fanatanterahana zany satria tsy hoe vita hoe napetraka anay dia niteny izy hoe eny ary fa tanterahana. Vao fiaonana fanombohana no natao fa ito tsy tapaka ny fifampiresahana eo amin'ny rehetra. Nampanantena ny ampiakatra ny vola natokana ho an'ny fampianarana sy ny fandraisana ireo mpampianatra amin'ny teti-bola 2024 ho dinihana amin'ny fivoriana ara-potoana nomboka ny volana oktobra ho avy izao ihany koa ity filohan'ny komisiona ny fanabeazam-pirenena ity. Nafinaritra aloha voalohany indrindra aloha dia nafinaritra ny fiaonana tsy arakaraka ny eritreretana azy hoe ho mafimafy zany fa araka ny fanazavana nataony monsieur le ministre zany dia nanazava tsipriany en détail ara-teknika zany teo amin'ireo izy telo mirahalahy zany solotenan'ny ireo FRAM ireo dia nazava tsara tamin'ny zareo le izy afapory zareo dia mbola misy koa zany atsoatsy zany rehefa tonga moa ny projet rehefa tonga zany ny loi de finance manaraka zany hiezaka zany izahay hiezaka maximum mba anapiakarana ny budget amin'ny fampianarana zany zay tratra zay azon'ny fanjakana hotratrarina zany mba ahafahana zany manampy ny recrutement indray amin'ny taona manaraka. Raha ny hita teny Tsimbazaza io atoandro io dia mbola tantara mitohy ity resaka fandraisana ho mpiasam-panjakana ny mpampianatra FRAM ireto. Nilaza ny mbola noho ny hetsika ireto mpampianatra FRAM ireto ary tsy ampitsahatra izany raha tsy mazava ny fandraisana azy rehetra ho mpiasam-panjakana. Ninon'inona no toy n'ity resaka ity, ny zanaka malagasy hatrany no iantefany ny vokatra izany. Roa herinandro nefa sisa dia hiantomboka ny taom-pianarana vaovao 2024-2025. Fa eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray ny fanesy ny trano tetsy amin'ny fokontany antsalovana tao madinika nanomboka ny alatsinainy farany teo omaly aly ny trano izay voalaza fa 950 tafo no niaraka ilany afo saingy tsy nisy ny ainana fohy hatreto raha ny fanazavana azo tsy fantatra marina izay niavian'ny afo. Michelarana Artson. Omaly tamin'ny 120 ora alina trano miisa 950 no maity etỳ antsalovana Antomadinika. Raha ny fanazavana azo miisa 500 ireo tsy mianaka lofana ety no itrango io ary avy ao amina trano iray no nanombohan'ny afo. Mitantara ny zavan'seho marina ity olona nanatry maso ity. Vin'le afo fa nirehitra be zany efa tena tsy azo natonona tsony fa nanodidina nanao an'izao le afo dia avy eo tonga dia nirehitra be mihitsy ohatran'izay tenen'izay hoe nisy zavatra ohatran'ny toraka mipoaka dia tonga dia lelafo be no nanodidina an'le trano dia iny lelafo iny ohatrany tonga dia nandady niodina nakany ambadika rehetrarehetra any dia nahazo ninay tato amin'izay tato aminay tato dia nandrehitra an'ireo amin'izay dia tsisy voavontsy tsony ny atan'olona rehetrarehetra na ny anay na ny mponina tato tonga dia may daholo na fitafiana na ino. Isana nafaingana ny firongatry ny afo ny fahateren'ny toerana. Raha mandinika ity toerana ity dia kely ihany izany nefa voalaza fa trano 950 tafo no nirehatra teto. Midika izany fa mifanetiety ireo trano ireo ary trano azo ny 20 isan-jato. Adiny iray tao aoriana nanombohan'ny afo no tonga ireo mpamonjy vony hoy ireo nahita maso. Ny mahagaga tsy voaino omaly iny no nitrangana aitrano teto amin'ity toerana ity. Tota anatin'ny herinandro ity fa nitelo ny nitranga alina raha ny fanazavana azo. Ty aitrano ty moa zany fahatelony eto amin'ny tanàna misy anay zao amin'izao fotoana izao. Le zavatra io moa zany efa misy olona maitrano tao amin'ny sekoseho 5. Io moa zany trano anankiray io zany ato ambadika anay atao pitatsinanana ato. Dia io moa voavonjy ihany zany. Dia mahaly atanjo misy trano koa zany tato amin'ny sekoseho senty. Dia may koa izy io. Dia voavonjy ihany koa zany. Zay moa zany tsy nafantatra mihitsy hoe mbola misy fitsehoan-javatra an'izay koa mbola iseho zany tato aoriana. Mipetraka araka izany ny fanontaniana hoe inona ny dikan'izao aitrano fanesy izao. Sotasota ve sa fifandrifian-javatra raha ny fanazavana azo, zavatra nipoaka avy any ivelan'ny trano ary ny rihatra no nihitatra ka nahatonga izao. Tsy fantatra hoe inona no nipoaka na hoe inona no rihatra fa afo no hitan'ny olona. Androany ministra vitsivitsy no tonga teny an-toerana nitondra izay voatsirambin'ny tanana.
Fa taoriany an-trano nitranga teny Antsalovana tao madinika eny nanatitra fanampiana vary zato gony sy voamaina 5 gony ary fitaovana an-dakozia teny an-toerana nisolo tena ny filohan'ny Repoblika era Rajaonarimampianina nitondra ny teny fampaherezana avy amin'ny filoham-pirenena malagasy sy ny fanomezana antoka fa hisy hijery ireo niarambona tsy hijery fotsiny ireo niarambona ireo ny fanjakana malagasy ankoatr'izay nanome fanampiana ho an'ireo trabona 720 any amin'ny komina ambanivohitra Ilokombo Manakara any amin'ny Vatovahy Fitovinany ihany koa izay nisehon'ny trano hatramin'ny 520 tafy ihany koa nisolo tena ny filoham-pirenena teny amin'ny foibeny BNGRC teny Antanimora nanolorana izany izay ahitana bala friperie 10 kahie 7 baoritra stylo 10 baoritra koveta so ary zinga miisa 720 dia izay koa nidirantsika eo amin'ny pejin'ny kolotsaina tsy ny sary sy ny horonan-tsary ihany no tafiditra anatin'ny art visuel tafiditra anatin'io avokoa rehefa mety ho hitan'ny maso rehetra misy ny fampisehoana ireo asa tanana rehetra hitan'ny maso etsy amin'ny zaridaina Taninarenina amin'ity herinandro ity samy mampiavaka ity andiany indray mitoraka ity ny fisiany ny fanaingona fiarana ny tuning izay tafiditra tokoa ao anatin'ny asa tanana hita maso ampiratina ny antoerana mandritry ny herinandro ireo karazana fiara no haingonana teo amin'ny ivelany izany na ihany koa ireo nasipanamboarana misy ihany koa ny fanaovana sary eo sy ny famakiana ireo asa soratra kalamanjana maro samihafa. Dia izay koa nidirantsika eo amin'ireo maresaka avy any ivelany miantra nambavahady ny atsy amin'ny nosy Maurice hatramin'ny androany atoandro niparitaka ny vaovao fa misy olona marary mafy iray izay namafy voan'ny aretina Ebola tsaboina amin'ny hopitaly iray lehibe any an-toerana ankehitriny avy any Afrika io mariary io raha ny fanazavana azo avy amin'ireo gazety maro samihafa tany an-toerana ka tao maliny firenany angany ny alohany natongavany tao Maurice satria tao aloha izany raisin'ny fanjakana maorisiana hoty ny miatrika ny aretina Ebola ny fepetra rehetra raisin'izy ireo raha ity vaovao ity hatramin'izao raha teo tsy mbola nisy fanazavana ofisialy nilaza fa tsy Ebola no manjo io marary iray io fantatra ato anatin'ny ora vitsy ny tena marina mahakasika izany avy hatrany dia natoka-mony io marary io ary tahaka ny fandraisana an-tanana ny aretina Ebola ny fomba nandraisana azy tsy fantatra mazava kosa hoe oviana no efa tonga tao Maurice io marary io ary fotoana tahaka ny ahoana no efa nandehana ny ivelan'ny hopitaly. Fa makasika izay aretina Ebola izay hatrany izay vao tena taitra amin'ny torimasony ireo firenena goavana rehetra mahita ny faloza mitatao tsy azo tsontsoniavina intsony ny aretina Ebola izay nikika ny Afrika efa 7 volana izao namafisina ny paikady rehetra amin'ny famongorana ny Ebola ny Afrika andrefana mandray an-tanana ny zava-misy ny firenena mikambana eo amin'ny fanampiana ny maha-olona sy ny ara-pitaovana etsy ankilan'izay mpitandro ny filaminana miisa 3 no alefan'ny filoha Amerikana ty Afrika andrefana iadina amin'ny firongatry ny tazo Ebola efa 540 isa ireo maty n'ity aretina Ebola ity. Dia izay koa tomboky lasy tomboky vavy no entina manakatona ny fampahalam-baovao tamin'ity arivo ity izao raha ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny faramame fotoananao indray ao anatin'ny fampahalam-baovao amin'ny teny frantsay amin'ny valora sisa ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.